Zay ihany koa no ivadiantsika ny amin'ny vaovao manasongadina ny fahasalamana nanao hetsika ny association de bien-être des hémophiles de Madagascar. Ny hémophilie moa zany dia aretina vokatry ny tsy fahampian'ny singa iray manampy amin'ny fivanganan'ny rà kanefa dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalamana hetsika lehibe ho azy ireo ity natao ity araka izao fanampanazavana izao. Ankizy maherin'ny zato no fantatra sy vita fitiliana fa voan'ny aretina atao hoe hémophilie eto Madagasikara. Aretina izay vokatry ny tsy fahampian'ny singa iray manampy amin'ny fivaingan'ny rà. Misy ny hetsika fanomezan-drà ataon'ireo fianakaviana marary ny hémophilie tetsy amin'ny toby fitahirizan-drà hopitaly Andravoahangy-Andrenavalona Androany. Hetsika izay fanaon'izy ireo isan-taona. Ny hémophilie zany dia aretina anankiray manaranaky izy io dia tsy fahampiana sela tsy fahampiana singa iray izay manampy amin'ny fivainganany rà. Zany hoe raha tsy ampy an'io singa iray io zany ny olona anankiray dia ela be vao mivaingana ny ràny dia raha mandeha rà ary izy dia tsy mitovy amintsika olon-tsotra zany rehefa mandeha rà ny olona salama dia vetivety dia mijanona fa ny hémophile zany tena ela be mihitsy ny vao mijanona ny rà rehefa mandeha rà. Zava-dehibe ny hetsika tahaka izao satria isan'ny fitsaboanan'ny olona marary ny hémophilie ny rà. Rehefa maratra na misy ny loza mahazo ireto olona ireto dia kitapon-drà hatramin'ny 5 no ilaina ahafahana mamerina ireo rà very be tamin'izy ireo. Ankoatra ny fitsaboana, ny fampidirana ilay facteur concentré 8 na ny facteur concentré 9 dia ny fahafantaran'ireo marary sy ny manodidina azy fa voan'ity aretina ity izy dia isan'ny zava-dehibe sy manampy amin'ny fitsaboana. Raha ohatra zany taloha teto Madagasikara mbola tsy nanana an'ireo concentré en facteur ireo tsika dia tsy maintsy nampidirana rà le olona satria ao anatin'ny ràny olombelona dia misy an'ireo facteur ireo, ao anatin'le hoe plasma zany dia misy an'ireo facteur ireo dia tsy maintsy ampidirana plasma zany ilay hémophile na dia hoe tsy amin'ny fotoana mandeha rà be arany fa misy fotoana tsy na mivonto azy ny lohalika kliniky izy satria misy rà miandrona dia tsy maintsy ampidirana izay facteur izay izy amin'ny alalan'ilay fraction ana rà zany hoe plasma. Fa taty aoriana zany efa nisy ny concentré de facteur izay nomen'ny fédération mondiale ny hémophilie dia efa misy zany ny concentré en facteur afaka amenan'ny ankizy fa na zany azy dia filana rà amin'ny ankizy hémophile zany dia tena mbola betsaka foana. Mba ahafahana mampiaona ireo mpikambana ao amin'ny association de bien-être des hémophiles de Madagascar dia misy ny hetsika camp des hémophiles izay tanterahan'izy ireo any Antsirabe ka anaovan'izy ireo Antsoava amin'ireo malala-tanana. Ny ankizy zany mandritra ny camp io sy ny fianakaviany dia mianto-tena aloha hatreto satria ny association zany dia mbola tsy manana moyen isupporter ny totalité n'ilay zavatra ho ataony Antsirabe dia izay indrindra zany no iantsonay ireo malala-tanana rehetra izay afaka manampy anay amin'ny fitondrana an'ireo ankizy ireo mandeha makany Antsirabe, izany hoe ny ankizy sy ny fianakaviany eo ny saram-pitaterana, eo ny saram-piantranoana rehefa any ary eo ihany koa ny sakafo izay tokony omenareo ankizy ireo rehefa tonga any Antsirabe. Ny laharana 033 92 401 75 sy ny 034 14 202 15 no ahafahan'ireo rehetra malala-tanana ka maniry ny te hanampy an'ireo marary ny hémophilie.